Ho aminareo rehetra ny havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Ity alahady ity araka ny fanolorana dia alahady atokantsika eto amin'ny fitandremana ho alahady ny fahasoavana. Ankasitrahana ny tompo no ny fahasoavana tsain'ny vavatononona atolony atsika isan'andro sy mandrakariva. Ary ity alahady ity koa dia alahady atokana ahatsiarovana ny ray mpianakaviana rehetra itondrana azy ambavaka anlorantsika koa mariky ny fahatsiarovana. Araka ny hira izay nialoha ny toriteny dia azonareo an-tsaina ry havana fa ankeo marika toko faefatra andininy fahadimy amby telopolo hatramin'ny faharaika amby efapolo isika amin'izao afatr'Andriamanitra izao. Marika toko faefatra ny andininy fahadimy amby telopolo hatramin'ny faharaika amby efapolo. Manohy ny fampianarana ireo mpanaradia azy ny tompo rehefa nampianatra ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanoharana tao amin'ny sampokely izy manoloan'ireo vahoaka maro dia niditra ny sampokely indray manohy ny fampianarana ary fampianarana pratika izay anambarany ny maizy azy. Ireto zavatra telo reto ry havana no entiny tompo ampianarina ao anatin'ny tafio-drivotra izay niarahany tamin'ny mpianatra. Ny voalohany dia fanambarana fa Jesosy Kristy dia Andriamanitra manatrika amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toe-javatra rehetra. Ny andininy fahavalo amby telopolo. Ny faharoa, Jesosy Kristy dia Andriamanitra manana ny fiadanana, tompo ny fiadanana sy ny fitoniana Jesosy Kristy. Ny andininy fahasivy amby telopolo. Ary ny fahatelo farany, eto i Jesosy dia mampianatra fa izy dia tompo ny fahefana rehetra. Jesosy Kristy dia Andriamanitra tompo ny fahefana rehetra. Jesosy Kristy Andriamanitra manatrika amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toe-javatra rehetra, amin'ny toerana rehetra. Eo amin'ny andininy fahavalo amby telopolo, rehefa tonga ny tafio-drivotra mahery ary nila ho feno rano ny sampokely dia milaza ny andininy fahavalo amby telopolo fa Jesosy natory ary nofoazin'ny mpianatra izy manao hoe tsy mampaninona anao va ny hafatesanay. Ry havana malala, eo amin'ny fiainantsika kristianina dia misy fahadison-kevitra manao hoe Jesosy Kristy rehefa eo amin'ny fiainantsika na rehefa nandray an'i Jesosy isika dia tsisy tsony ny olana. Fa ny fahadison-kevitra anankiray hafa koa dia ny hoe rehefa tonga ny olana dia mieritreritra isika fa tsy ao Jesosy. Samy diso zany. Ny fiainana iarahana amin'ny Jesosy dia tsy hoe fiainana lavitry ny olana na fiainana tsy misy olana fa mety hitsenatsika tafio-drivotra azy tahaka ny mpianatra niaraka amin'ny Jesosy eto. Ny fiainana misy olana dia tsy hoe fiainana lavitry ny tompo, tsia akaiky eo ny tompo. Tsy hoe matory miesony izy fa azo tairina tsara. Izany ry havana no ilazana amintsika fa lesona anankiray ampitain'ny Jesosy amin'ny mpianatra any anaty sampokely ny filazana hoe Andriamanitra manatrika atsika amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, amin'ny tranga-javatra rehetra i Jesosy Kristy. Tsy Jesosy matory ny Jesosy ivavahantsika, tsy Jesosy mitazapotsy ny fahavoazantsika i Jesosy, tsy Jesosy tsy hita maso ka hoe lavitra atsika i Jesosy, tsy Jesosy mamela atsika irery amin'ny zava-mitranga i Jesosy. Eo izy
ary izay andrasany amintsika dia ny anatonantsika azy ilazantsika ny tahotra mety mangejantsika amin'ny maha-olombelona antsika dia matahotra isika fa eo Andriamanitra akaiky manatrika amin'ny fotoana rehetra amin'ny toerana rehetra antsoa izy dia ho valiany ianao. Hoy ny soratra masina koa manao hoe indro tsy matory na rendrena ny mpiaro ny Israely. Salamo 1:20 ny andininy 4. Fa ny fampianarana faharoa izay atolotry ny tompo ao anatin'ity sampokely tafian'ny rivotra ity dia ny filazana fa Jesosy Kristy dia Andriamanitra tompo ny fiadanana, tompo ny fitoniana, loharanony fitoniana. Hoy ny andininy 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fo izy dia ny teny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsahara ary dia nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro. Tompo ny fiadanana Jesosy Kristy lay miaraka amin'ny mpianatra, lay momba ny fiangonana. Tompo ny fiadanana i Jesosy Kristy. Mampianatra i Jesosy ombieny ao amin'ny soratra masina fa azy ny fiadanana. Raha miteny izy manao hoe ny fiadanako no omeko anareo dia tsy hoe zavatra tsy anazy akory ny dia ho atolony fa tena azy madiodio ny fiadanana ka tiany omenantsika. Mangina mitsahara, tompo ny fitoniana i Jesosy Kristy. Indray isika dia avelantsika ny fiadanana fa misafidy korontan-tsaina isika. Indray isika dia tsy mahatsiaro hoe ity Jesosy izay ivavahantsika ity miaraka amintsika isan'andro ity ane ka Jesosy tompo ny fitoniana dia misendoatra foneny isika izany ray mpianakaviana rehefa tezitra misafoka ery nefa manompo an'ilay andrian'ny fiadanana. Mety maha-olona tokoa izany hoe mora misafoka, mitrerotrerona fa ao amin'i Jesosy Kristy ny fiadanana. Rehefa misy an'in'ilay mitraotraotra iny any an-trano dia mba tonony hoe mangina mitsahara hoy Jesosy. Mety hitranga izany ry havana any amin'ny tokantrano misy atsika raha sendra voatohitohy ny tafio-drivotra dada dia alefany any amintsika izany safotofotony rivotra izany fa amin'izay tsarovy ny tenin'i Jesosy ka ampitao hoe mangina mitsahara. Ny fahatelo fampianaran'i Jesosy atao anatin'izao sampokely misehatra tafio-drivotra izao erahany amin'ny mpianatra dia ny fanambarana fa izy dia tompo ny fahefana rehetra. Tompo ny fahefana rehetra Andriamanitra ka nasehony tao amin'i Jesosy Kristy mifeny zava-boary sy ny olona rehetra izany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 5:12 teo dia misy filazana manao hoe manana olona maro eto amin'ity tanàna ity aho. Mba hanala ny tahotra ao amin'ny mpitory ny filazantsara dia nanome toky ny tompo manao hoe manana olona maro ato amin'ity tanàna ity aho. Rehefa mitranga ny zavatsarotra ny malaky ao an-tsaintsika dia nitady olona manana fahefana na olona azo ianteherana mba ho fialofana sy ho fiarovana. Rehefa mitranga koa ny zavatra sarotra dia mitotototo mitady vola isika mba ahafahana mandresy izany sarotra izany, mividy ny fahamarinana eny amin'ny fitsarana, mividy ny mari-pahaizana eo amin'ny sehitry ny fianarana satria matahotra fanadinana. Hatraiza ry havana ny fahatokitsika an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy lay tompo ny fahefana rehetra, mampitony anao enatrehan'ny fanadinana tsy maintsy ho sedraina, mampitony anao alohan'ny sarotra tsy maintsy ho atrehana. Matoki fa ampianarana izao soratra masina izao araka ny andininy 2:7 isika fa Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy dia tompo ny fahefana rehetra. Hoy ny mpianatra natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe
iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Izany ry havana no Jesoa izay atontsika. Jesoa miaraka amintsika. Izy mampitony. Manana ny fahefana rehetra amin'izay karazana tafiotra mety manafika ny fiainantsika, mitady andifotra ny tokantranontsika, mitady andifotra ny fiangonana, mitady andifotra ny sambo fiara. Tadiditsika ny tantarany Noa. Ndreo ary havana amin'izao anio izao, afatra anankitelo. Avy amin'ny tantarany sambo kely ny sedra tafio-drivotra, mampahatsiaro sy mampahafantatra antsika indray fa io Andriamanitra izay tompontsika ao amin'ny Jesosy Kristy io dia tsy mandao anao fa Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, Andriamanitra amin'ny toe-javatra rehetra, Andriamanitra amin'ny toerana rehetra. Mampianatra antsika koa i Jesosy amin'izao tantara izao, te ilaza amintsika fa izy dia Andriamanitra izay tompony fiadanana, mampitony ny korontana, mampitony ny samboaravoara rehetra. Ary mampianatra antsika i Jesosy fa tompony fahefana izy, ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Ndeha ary amin'izao anio izao, aka andresen-dahatra ao amin'ny tenin'Andriamanitra fa isika manompo Andriamanitra izay tsy mandao antsika amin'ny fotoana rehetra, manana ny fahefana ary dia izotra amin'izany lalana izany. Engana ry havana Jesosy Kristy, hotsaroantsika fa ao amin'ny sambontsika isa-tokantrano, isam-batan'olona ary isam-piangonana. Dia hanavao indray ny fandraisana azy sika amin'izao anio izao. Amen.